5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Fanjakana afaka mitantana mahomby afaka manabe mitsabo ary mampifandray ny vahoaka aminy fanjakana afaka mitondra makany amin'ny fampandrosoana ahitana taratra zany ve ny eto amintsika amin'izao fotoana izao tsy manana ekipa intsony ny mpitondra fanjakana ka mahatonga ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre mitarazoka amin'ny fananganana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika. Tafiditra anatin'ny herisetra ny fanakatsakanana ny fahalalahana maneho hevitra ny eto amintsika izay mampanjaka tanteraka ny raha matahorana ampenambavatra amin'ny mpanao gazety toa mahazo a Mikaelis dia mahazo avy any Toamasina. Tsy nafapo ny vokatra ho an'ny Afrikanina tamin'ity lalao olimpika ity i Madagasikara manokana izay tsy nahazo medaly nandritra izay. Anvelany mitombo hatrany ireo firenena mangataka ny ambitsarana mandritra amin'ny fotoana voafetra ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Hamas. Farany teo isana moka fanambarana iombona ny Frantsa, Allemagne sy Royaume-Uni. Ny antsiprian'izay. Mgadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny vita lavitra kolo aterina ny araba tombo klasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany toy mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany node isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity fanjakana afaka mitantana mahomby afaka manabe mitsabo ary mampifandray ny vahoaka ao aminy fanjakana afaka mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ahitana taratra zany ve ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Nametraka tanjona ny mpitondra fanjakana malagasy dia ny fampianana ny fahantrana sy ny fampiakarana ny fahefan'ny vidiny ny vahoaka malagasy. Ny zahana nampahafantarana ny be sy ny maro zany saingy taony janona teo amin'izay sehatra ny fampahafantarana izay fotsiny ihany tsy nisy fampiarana azy akory. Taony mifanohitra amin'izany no hita ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta aza ny aiky teo anatrehan'ny solombavambahoaka fa misy ny tsy fahaiza mitantana. Amin'ny ankapobeny, ny fametrahana fampandrosoana dia miankina amin'ny fananana mpitondra fanjakana, afaka mitantana amin'ny fomba mahomby, afaka manabe, afaka mitsabo, ary afaka mampifandray ny vahoaka ao aminy. Raha fitantanana amin'ny fomba mahomby no resahana, izy no afaka ilaza fa mahomby ny fitondrana rajoelina. Ankoatr'ireo olombitsy mpahazo tombotsoa miaraka aminy, mialohany ilazana izay tsy fahombiazan'izay aza, dia efa mipetraka ny olana satria tsy manana fanjakana isika amin'izao fotoana. Tsy manana fanjakana satria tsy misy ny ministra mijoro ara-dalàna, efa iray volana mahery aorian'ny fametraha-pialana ireo ministra teo aloha. Araka izany, tsy manana fahefana feno tokony hitantana ity firenena ity. Tsy mahomby ny fitantanana satria miha-mahantra ny vahoaka malagasy vokatra izay. Mametraka fampandrosoana ny mpitondra raha toa ka afaka manabe. Ny zava-misy anefa mikorosofana ny fanabeazana eto Madagasikara, manomboka amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Mametraka fampandrosoana ihany koa ny mpitondra raha toa ka afaka miaro ny vahoaka ao aminy. Tsy ny tena ndray ve no arovany amin'izao fotoana fa ny vahoaka miaina anaty tahotra sy tebiteby andro aman'alina. Izany hoe tsy mahavita miaro ny vahoaka ny fanjakana satria mitombo ary mahazo vahana ny tsy fandriampahalemana sy ny von'olona ary ny fakanan-keriny. Lazaina fa mahomby ihany koa ny mpitondra fanjakana raha toa ka afaka mampifandray ny vahoaka ao aminy. Voalohany, tsy afaka mifandray ny vahoaka satria potika ny lalana ary tsy misy tsy mitaraina noho io faratsiany lalana io. Faharoa, tsy afaka mifandray ny vahoaka noho ny fahasairanana mianjady. Samy somokotra amin'ny fitadiavana ataony amin'ny fiainana andavanandro. Fahatelo, tsy afaka mifandray ny vahoaka ary vao maika aza atao izay ampisaraka azy na arak'hevitra na ara-pinoana na ara-kolotsaina. Ireo teboka dimy ireo no mahatonga ny mpandinika ny fiarahamonina, mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny mpiaro-ny mpanjifa ilaza fa tsy misy azo antenaina intsony amin'ity fitondrana mijoro ity. Fampandina drisa, famitana vahoaka
ary fampanantenana pôkaty sisa raha ilaza ireo fampandrosonina ny Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa sy ny politika samihafa. Izay ny fomba fijery ny matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao mahakasika ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa raha ny fomba fijery ireo mpanao politika ihany koa tsy manana ekipa intsony mpitondra fanjakana ka mahatonga ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre mitarazoka amin'ny fananganan'ilay gouvernemanta ankehitriny na eo aza arak'izany ny fisiny ireo CV maro voaray ampelatana ny mpitondra fanjakana ankehitriny sahiran'izy ireo amin'ny fitadiavana ekipa maro eo olana mivangongo ho ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity. Henri Florian. Tsy mety teraka ihany ambatobevoka ho ny fomba fiteny malagasy ary sahala amin'izany ihany koa ny mahazo ny fitantanana ny firenena indrindra fa ny tsy fijoroan'ny gouvernement tatariny prime ministre Antse Christian na efa voatolotra tena anivony anteny miram-pirenena aza ny PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana ny herinandro lasa teo izay tokony nolanen'ireo gouvernement ara-dalàna. Tsy mbola lalam-pahamehana amin'ny filohan'ny repoblika ny fananganan'ny gouvernement fa aleony havela hanao asa fampandenan-draharaha hatrany ireo ministra izay efa nametra-pialana ka ilaozany makety sy makiro mijery ny fandrosoana ireo firenena any ivelany fa ny firenena izay hitantany tsy hita mazava ny tena politika izay ataony. Dia efa nitsarainy fa efa nampanao lalàna ilay prime ministre tamin'ny alalan'ny motion de censure ary ny arahana nahita tao anatin'ny 10 taona ilay mandat voalohany filohan'ny repoblika iny ny tsy fahombiazany gouvernement tantarihany zany. Iny zany na tsy ny anteny miram-pirenena aza fa na ilay mpanendry azy ny filohan'ny repoblika dia afaka mahita hoe tsy possible tsy mitondra résultat ho azy ilay fametrahana an'ilay prime ministre. Ary raha miteny ilay filohan'ny repoblika hoe mila maharakaraka ny azaka maharakaraka an'ilay azakazaka ataony ilay mpiara-miasa aminy dia anisan'ny voalohany ao anatin'izany premier ministre zany. Ary efa nitsaraina hoe tamin'ny 7 décembre 2022 tamin'ny alala motion de censure zany fa navotan'ny filohan'ny repoblika indray le premier ministre naverina izy ankehitriny. Ka ity trangan-javatra ity dia midika zany ny fananganana gouvernementa dia tsy maintsy iverenina ny adefra tamin'ny mandat teo aloha. Ndeha ataontsika hoe inenina niova ny gouvernementa fa tsy nitondra résultat ho an'ilay fanjakana. Dia eto izy zany tsy tafavoaka satria tsy manana ekipa intsony le fitondram-panjakana. Tsisy ekipa raha nanana ekipa le fitondram-panjakana vatany vao lany filohan'ny repoblika vao vita le investiture avy hatrany nanendry premier ministre dia nitsangana le gouvernementa satria ekipa nge no mitondra fanjakany. Zany hoe ianao zany rehefa hiatrika fifidianana filoham-pirenena dia efa miaraka aminao avy hatrany ny ekipanao ao anatin'ny gouvernementa, ekipanao heverinao tokony any amin'ny assemblée nationale, ekipa heverinao tokony hiaraka anao ao anatin'ny kabinetranao. Dia miodikodina eo zany amin'izao fotoana izao le gouvernementa dia ny dikan'izay tsotra fotsiny tsy manana ekipa firy hiaraka amin'intsony ary manamafy izany ny fisian'ny scandale, ny fisian'ny resaka corruption sy ny grand dossier dia zany rehetrarehetra zany ny ahitana taratra ny amin'ny hoe tena efa ao anatin'ilay coquille vide sy pilotage à vue zany le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria tsisy ekipa afaka hiaraka aminy. L'équipe zany ataontsika hoe efa gouvernement ineny niova le raha tsy ivana efa tany amin'ny fafitambin'ny 10 aprily ihany koa no efa banga ny toeran'ireo ministra miisa 7 satria natao candidat sombavomboaka izy ireo ka nosaron-tsaromana tamin'ny ministra mpisolo toerana ihany io fahabangana lehibe io. Efa nandramany fanjakana ankehitriny ireo karazana gouvernementa fa tsy nahomby hatrany izany tamin'ny fomba fitantanan'izy ireo. Zany ny formule rehetrarehetra amin'ny fomba fanangana gouvernementa dia efa niteteza ny fanjakana ny Andry Rajoelina tamin'ilay mandat teo aloha, na io mpanao politika eo am-piaradia, na io technicien, na io diaspora nampidirina atao anatin'ny gouvernementa, na io heverina zany fa olona hevelan'izany rehetrarehetra izany fa mety manana na afaka mitondra ny apport ngezabe miaraka amina bailleur sy ny sisa sy investisseur ho eto Madagasikara izay mety hoe ao anatin'ny desideratahan'ny communauté internationale fa tsisy nahomby zany rehetrarehetra zany. Dia manontany antsika zany hoe ohatrohatry ny ahoana no formule na fananganana gouvernementa tianjareo atao amin'izao fotoana izao dia efa nandalovana ho azy zany rehetrarehetra dikan'izay zany tsisy ekipa ary na misy aza mety consultena any ambadika any ny olona koa mety malaina satria fantatry le olona lay mode opératoire le fitondram-panjakana, le fonctionnement le fitondram-panjakana fantatry ny olona amin'izao fotoana izao zany dia efa mamay be raha zay ny azo lazaina azy le situation misy amin'izao fotoana izao tsy hoe alarmante intsony fa efa ao anatina hoe délicate les situations efa difficile les situations dia zay olona hiditra eo zany
tena voateriny obligation de résultat izy de ibaby fahafambaraka izy raha tsy ho tavavoaka satria tsika mahita amin'izao fotoan'izay koa témoin rouge no misy ny fitondram-panjakana. Tao anatin'ny efa-bolana izay no efa tsy tomombana ity gouvernement ankehitriny ity saingy tsy naharoditra ny premier ministre sy ny filoha Andry Rajoelina izany. Hoy ny olona hoe aiza ny androso ny firenena manoloana izany rehetra izany. Miariary fa sy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fitontanana ny firenena ary mandringa ihany koa ny androm-panjakana. Mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay ho tanterahana eto amin'ny Repoblika ny Madagasikara amin'ity taona ity ihany koa araka ny didim-panjakana izay navoaka ny gouvernemanta. Miteraka ao an'ireo kandida izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tsy fisiny mangarahara. Mikasika ny fanatanterahana izay fifidianana izay amin'ny 1 ny volana Desambra ho avy izao. Ho ny mpanara-maso ny fifidianana sy ireo mpanao politika androany. Tokony ho fantatra mialora ny fanazavana ireo daty sy ireo pitsopitsony amin'ny fanomanany sy ny fitoviany erinjika eo amin'ireo kandida irotsaka ao hovidiana ao anatin'izay azakazaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay. Christian Dimby. Anomboka ny 5 septambra hatramin'ny 15 septambra ho avy izao ny fandraisana ireo antota taratasy filatsahako hovidiana ho an'ireo izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina tanàna araka ny tety androm-pifidianana narosiny seni. Tsy mbola misy hatreto ny décret na ny didim-pitondrana mazava mirakitra ny antobola na ny caution sy ny pitsopitsony omanina ho an'ireo kandida. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ireo mpanara-maso ny fifidianana araka izany ny tsy fisian'ny mangarahara mikasika ny famoahan'ny fanjakana io décret io. Ho ny filoha nasionaly ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena nandritry ny antsaotarby natao tamin'ny androany. Tsy no ataon'ny fikambanana ho an'ny gouvernemanta. Ny mba pitovizana ny zo ireo ataontsika hoe pilatsaka hofidiana mba tsy amin'ny ora farany voapetraka izao ary io tsy fisiny zany mahatonga na izahay mpanara-maso ny fiainam-pirenena somary sahirana ihany any amin'ny FB no mahita hoe ohatran'izao ny caution hoe ohatran'izao ny caution hoe ohatran'izao ny caution lasa ohatra hoe tsy fantatra moa na tena officiel ve reny sa ireny no any fa zareo pour le moment mbola tsy mahita hoe aiza marina ke le décret fa lasa mampiroaroa saina lasa atao hoe mampametra-panontaniana maro ny tsy fivoahany le tena izy zany mivoaka le décret mba tokony anana an'izany décret zany ny rehetrarehetra lasa manome information diso ary mampitebiteby ireo candidat zay tokony ao anaty tanteraka nanaovana ny tanteraka de hoy izay ny gouvernement hoe avoay ny décret ary ataovy mifampitiny be sy ny maro. Amboletra ny anatanterahana ny fifidianana amin'ny volana Desambra ho avy izao. Ho kosa ny namafisiny teo anivo ny antoko fiombonana. Antony, tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra io andro anatanterahana ny fandatsaham-baty io. Tranga, izay manamafy hatrany ny AIA, ny mety isiny ny ambadika politika. Raha jerentsika nefa zay daty ny 11 Desambra zay dia ao anatin'ny fitoam-pahavaratra tanteraka zany zay tsy azontsika atao mihitsy manao an'izany fifidianana ao anatin'ny fitoam-pahavaratra zany satria voasoratra zany noir sur blanc ao anatin'ny lalàna zany. Ka ny fanerena ny fifidianana zany ho atao amin'ny 1 ny volana Desambra zao dia misy kajikajy politika ny fahitana azy zany. Nde ataontsika hoe raha ho tanteraka ara izany satria hatreto ange dia mbola tsy nivoaka ny décret mahakasika ny zany fanatanterahana ny fifidianana amin'ny 1 Desambra zany. Raha ny tety androm-pifidianana navoaka ny seni hatrany ny 7 Novambra hatramin'ny 7 Desambra ho avy izao ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Raha ny fantatra ihany koa noferana horohetsy sy retapitrisy ny antobola farany ambany ho an'ireo kandida raha toka tafakatra hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary no ambony indrindra. Miankina amin'ny sokajiny commune misy ireo palatsaka hovidiana kosa no mamaritra io caution io ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Famitana sy famonoana ny vahoaka malagasy ny politika akaben'ny fanjakana natolotry ny prime ministre teny anivo ny anteny mera-pirenena ny zoma lasa teo ireo solombavam-bahoaka eo anivo ny vovonana firaisakina. Antony tsy misy akory ny tedi-bola hoentina manatanteraka izay PGE izay. Antony anoheran'izy ireo hatramin'ny farany ny mahakasika izay politika akaben'ny fanjakana izay. Daniela Minorso.
hitombo hatrany atsoatsy ny fijaliana ianjady amin'ny vahoaka malagasy manoloana ny fanolorana iny programa fanatanterahana ny PGE na ny politika akapoben'ny fanjakana izay tsy nanara-dalàna iny hoy ireo solomavambahoaka ny firaisakiny. Antony tsy nahafen'ny fepetra iankinan'ny fampandrosoany ny politika akapoben'ny fanjakana iny izay natolotry ny prime ministre teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny zoma lasa teo. Tsy misy ihany koa ny teti-bola anatanterahana izany tranga izay midika ho famitahana sy famonoana ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana. Ity zavatra ity izay efa volavolaina tamin'ny volana février dia fantatra zany fa tsy azo tanterahina araky ny tokony ho izy satria tsisy vola anatanterahana zany. Raha 62% no nahena hoe niena 62% ny budget saky ministère dia amin'ny fomba ahoana no anatanterahana an'ity zavatra zay mampanofy olona ihany koa, mampanofy an'le pony le vahoaka ihany koa anatin'izay satria tsy programme de mise en œuvre raha le ato fa fampanofisana araky les lettres d'intention zay engagement nisoniavin'ny ministre ny fitantanam-bola sy ny gouverneur en banque centrale mi-engagé ny fanjakana malagasy anaraka zay conditionnalité na zay fepetrapetraka ireo mpamatsy vola avy any ivelany FMI sy ny banque mondiale dia mifanohitra amin'ny zavatra tsy volaza tao anaty PGE sy tao anatin'ity programme de mise en œuvre ity. Dikan'izany mandainga indray amintsika avoaka malagasy indray zany le mpitondra fanjakana. Hijoro ary anohitra io politika akapoben'ny fanjakana io hatramin'ny farany ireto solomavambahoaka ny firaisakina ireto raha ny fanambarana ofisialy nataon'izy ireo androany. Tafiditra ao anatin'ny herisetra ny fanakatsakana ny fahalalahana maneho hevitra. Ny eto amintsika izay miroso amin'ny fampiaran'izay herisetra izay amin'izao fotoan'izao ary mampanjaka ny Ramatahora amin'ny sehatra maro ihany koa. Toy nazo ny mpanao gazety tao Toamasina Mikaelisa dia mahazo. Nahitsiny teo anivony centre RUP malohan'izay tsy fanaovana Ramatahora ny fahefana fa fanasoavana ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Tsy voalohany izao no nisy ny fisamborana sy fanaovana fanadihadiana teny amin'ny mpitandro ny filaminana ireo olona maneho hevitra teto amin'ny firenena. Ankoatra ireo mpanao politika, saika hiaran'izany fampitahoana sy Ramatahora izany ireo rehetra milazany zava-misy na ireo mitaky ny zony azy, izay sakatsakana amin'ny alalan'ny fahalalana maneho hevitra izay tafiditra anatin'ny herisetra taony manam-pahefana ho teo anivon'ny centre RUP nanaovana fanadihadiana ny fahalalana maneho hevitra izay fototry ny tsirairay. Ka tsy hisy fiadanana raha tsy misy ny ataontsika hoe rariny tsy hitsiny, ary tsy hisy rariny tsy hitsiny raha tsy voahaja ny zon'ny olona sy ny fahafahan'ny olona sy ny fahalalan'ny olona. Dia izay zany no ataoko hoe mba tiana ampitaina amintsika rehetra tompona andraikitra fahefana tompoko tsy natao anaovana herisetra fa ampiasaina anasoavana ny olona. Zay ny fahefana ho an'ny fiangonana indrindraindrindra ho an'ny mpino kristianina dia ny hoe ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra entina manompo azy sy manompo ny hafa fa tsy sanatria tiavana ny tena ka hoe anaovana herisetra azon'ny tena tombontsoa manokana na tombontsoa an'olombitsy manokana na atoko manokana fa ho an'ny be sy ny maro zay le hoe bien commun soiombonana zava-dehibe amin'ny fampiasana ny fahefana. Satra ny vokatra izay teriterizay raha ny fanazavana hatrany manapetra ny faharetan'ny malagasy raha ny tantara hatramin'izay no jereny. Azo lazaina ho profy ny taotry ny fanjakana ankehitriny ihany koa ny fampiasana io herisetra io raha ny fanazavana. Zavatra roa mety hitranga voalohany dia miforitra ny olona hoe zay le mo intimidation ary zay ny lozikan'ny olona mampiasa an'izay angamba zao hoe atao zay tsy hampatahotra sy hampiforitra ny olona dia misy limitiny ihany zay, misy fetrany ihany. Amin'ny tantaran'izao tontolo izao na ny tantaran'ny firenentsika tsisy hoe tsy manapetra ny fiaretan'ny malagasy fa na hoelana ho aingana rehefa zavatra tsy rariny mitroatra ny ity fomba ankehitriny ity ataoko hoe ny fototry ny mahatonga antsika ho hanao zavatra salam'izao manao herisetra manakatsakana ny olona tsy hetsika mifanehoan-kevitra dia eo aloha ny tahotra ary rehefa matahotra ny antony tahotra anankiray dia satria indraindray koa tsy manana ny maro, tsy milaza ny mariny, tsy fahampian'ny fahamarinana eo amin'ny zavatra atao sy ny fangaraharaana.
isan'ireo rarana fanatatoato raha iverenana mikasika ireo mpianatra mitaky ny zony manoloana ny fepetra iainana eny amin'ny anjery manontolo. Izy ireo izay nampiasana ireo mpitandro ny filaminana ranan'io ny ivony. Androany ihany koa nampiakana teto Andrenivohitra natao fanadihadiana ny mpanao gazety Mikaelis Kamihindia Mahazo avy any Toamasina. Ity mpanao gazety ity izay tsy vao voalohany izao ny fisamborana azy. Ny resaka mikasika ny zava-misy ao Toamasina tamin'ny sambo Mercy Ships sy ny olan'ny fahatapahan-jiro lavariny any an-toerana amin'izao fotoana. Tsy aivina ihany koa efa nisy hatramin'ny fisamborana olom-pirenena izay naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny pousse renversé tamin'ny fandalovan'ny cortège présidentiel teto amin'ny firenena. Izany rehetra izany izay manaporofo ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra iray ny fanazavana hatrany. Dia izay ihany koa no etsika amin'ny sendra vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny mahakasika an'izany literatiora mampiady izany inona ny momba an'izay. Eo ihany koa ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana izao aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no hanarantsika ny antsiprian'izay. Raiksa indray ny Zarakado ifaliana amin'ny vacances araroto ny fianambidy amin'ny filine sy ireo finday tellement maro hafa koa ifandraisanao amin'ireo akaiky anao amin'ity vacances ity miampy bonus isurfena fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 1 aogositra ihany hitanao eny amin'ny tellement akaiky anao. Avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Mamena ny arabatra ny tomoklasy tomovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Tontolon'ny fampianarana vetrany mianona fotsiny amin'ny fandaharam-pianarana lasitra navelan'ny tany aloha ireo mpamolavolany fandaharam-pianarana amin'izao fotoana izao. Any ka tsy miaina ny literatiora entina nabeazana any an-tsekoly ireo mpianatra hoy ny teo anivony ireo mpampianatra mpikaroka eo anivony sampana malagasy ao amin'ny ENS Sampeflo. Antony tokony hanamafisana anaty fandaharam-pianarana ny fametrahana ny atao hoe literatiora mampiady raha ny fanazavany Daniela Minorso. Tonga amin'ny fenitra mampiady hatreto ny fampianarana eto Madagasikara ho ny mpampianatra mpikaroka eo anivony sampana malagasy eny amin'ny ENS na ny École Normale Supérieure Sampeflo. Antony maro ny literatiora mipoitra eny anivony fiarahamonina saingy olana tsy ahafahana miain'izany tsy fivoarany fandaharam-pianarana. Fanampin'izay tokony apetraka sy ampidirina anatin'ny fandaharam-pianarana ihany koa ny literatiora mampiady na isampatra izany na ny literatiora vahiny. Isika na ny mpamolavola fandaharam-pianarana dia mionona amin'ny fandaharam-pianarana efa lasitra navelan'ny tany aloha dia tsy dia misy fampivoarana loatra dia manjary tsy iainan'ny mpianatra ny literatiora entina hanabeazana any an-tsekoly ka ilaina izany na eny amin'ny fiarahamonina ety Andrenivohitra na ny any ambanivohitra na ny any amin'ny faritra dia samy manana ny literatiora mahazatra azy ny beazana. Vokatr'izay dia ilaina ny tondrana an'ireny ampiatiana an'ireny ao anatin'ny fandaharam-pianarana amin'ny fomba maro samihafa ary tsy ny eto toerana ihany fa na ny literatiora avy any ivelany azy ary hita ao anatin'io voka-pikaroana fa ny mpanoratra malagasy toa Jean Joseph Rabearvelo ohatra sy Ramambason dia anisany Jean-Jacques Rabemananjara ihany koa dia anisany nanoratra tamin'ny teny frantsay ka tsy hoe mampiaty ny teny malagasy sy ny literatiora paritra fotsiny izany fa na ny literatiora vahiny izay misy ifandraisany betsaka amin'ny zava-misy maneran-tany sy eto Madagasikara dia tokony ampiatiana ao anatin'ny fandaharam-pianarana.
ankoatra izay tsy mahafeny teny malagasy intsony amin'izao fotoana ny akamaroany zaza malagasy eto amintsika anton'izany ny firoboroboany ny teny sy ny kolotsaina tafiditra eto amintsika izay misy fiatraikany goavana eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny lafiny toe-karena. Voalohany indrindra aloha dia eo ny fimaroan-kolotsaina, fimaroan-teny. Io tsy antery io tsy fanahiniana fa tsy maintsy iainantsika satria isika efa miroso amin'ny fanatontoloana ary tsy afaka mitoka-monina ihany koa ny firenena malagasy. Vokatr'izay zany dia maro be ireo teny sy kolotsaina tafiditra eto amintsika ary rehefa tonga eto ireny ny olona mitondra azy na ny mpanohana dia samy manao izay iroborobon'ny teniny satria ny teny dia fitaovana mahery vaika entina mandresy kolotsaina anankiray ka izay matanjaka zany azontsika antoka fa tsy maintsy mandresy. Vokatr'izay zany rahantsika malala fa marefo ny toe-karena eto Madagasikara, marefo isika eo amin'ny sehatra fanabeazana. Vokatr'izay dia mora zany ny manodina ny fahaizana fahazarana zaza malagasy tsy teny ny teny malagasy ary izay zany no tena iadiana fo mba ahatonga ny teny malagasy anana anjara toerana. Zany tsy miteny hoe andresy ny teniniza na andresy ny teniniza fa anana anjara toerana mendrika amin'ny maha malagasy atsika dia omena toerana mendrika ny teny malagasy ary afaka miaraka miaina amin'ireo teny hafa fa tsy hoe mitoka-monina akory. Navoaka nandritra ny fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny literatiora malagasy androany teny amin'ny ONS Ampefiloha voka-pikaroana mikasika ny literatiora malagasy izay mitondra ny lohateny hoe maho literatiora mampiaty ny literatiora malagasy. Voka-pikaroana izay natao ambara-pahatsiarovana ireo mpampianatry ny ONS efa notomandry fa ihany koa hoentina mitondra fampandrosoana eo amin'ny lafiny fanabeazana eny fotony. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany niakatra 10 hatramin'ny 5 isanjato. Ny akamaroan'ireo fitaovam-pianarana anatin'izao fanomanana ny avidiran'ny mpianatra-drao. Tsy misy tsy mitaraina araka izany ireo ray aman-dreny izay efa sepotry ny avidanga ny vidim-piainana amin'ny fiainana andavanandro. Ny fampianara-janaka ankilan'izay tsy azo atao ambany zavatra araka ny fanadihadiana. Tamin'ity androan'ity Christian Dimby. Miamafy isan'andro ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fampidirana ny zanaka an-tsekoly amin'izao fotoana izao. Tsy araka intsony ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny vidangany saram-pianarana ka mila fiomanana mialoha na mbola ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao ary hoy ny fanazavana. Mianjakena fidiran'ny mpianatra satria ny any anay zao ny ankizy efa sady préveny any amin'ny efa ambonimbony ny klasy dia enjakena na fampidirana azy. Mety eo amin'ny 2 izy eo amin'ny 1 million d'ariary eo. Tsy maintsy esany. Nefa na izany ary enjana ihany. Raha ny amiko manokana zany dia tokony mba hoe raha etamanay aman-dreny tokony mba misy ny ohatra hoe fanampiana kely na ohatra avy any amin'ny fanjakana mba eo amin'ny resaka droit ny écolasy. Sarotrarotra aloha satria ilay vidim-piainana efa may lafo ny sahirana ny olona dia misy moa zany misy tsy manan-katao aloha zany dia taraikiraiky fa le manana zany efa milamina daholo rehetrarehetra tsisy atahorana. Mampalahelo satria lasa le ankizy tokony zoany hiala voly ohatr'izany dia lasa manampy an'iray aman-dreniny izy dia lasa tsisy anina anazy tsony ohatra hoe tsy zaza tsony zany izy fa efa lasa mandray andraikitra ny sady izy nefa tsy tokony mbola fotoana le izy dia vokatry ny tsy fisiana vokatry ny fiainana efa may lafo. Ankilany saika nahitana fiakarana 10 isanjato hatramin'ny 15 isanjato avokoa ny akamaroany ireo fitaovan'ny mpianatra hoarina tamin'ny taona lasa raha nambaran'ireo mpivarotra teny Analakely androany. Niakatra 10 ariary hatramin'ny 20 ariary ny vidin'ny kahie iray carton raha toka 100 ariary hatramin'ny 300 ariary izany ho an'ny stylo. Vokatr' izany niena ny fanjifana raha ny fanazavana. PDB zao ny ray aman-dreny mitaraina fa miakatra ny vidin'ny fitaovan'ny mpianatra dia amin'izao mbola tsy dia mividy complet zareo fa vidiny zareo tsikelikely amin'ilay tsy araka intsony ny vidin'ny fourniture. Amin'ny paquet zao taloha eo amin'ny 14 000 ariary dia zao izy efa tafiakatra any amin'ny
16 000 ariary ny calligraphe. Ny stylo raha fitonjato izy zao tamin'ny heritaona dia efa niakatra 20 izy amin'izao. Mbola tsy dia betsaka satria mpianatra mbola 10 septambra vao tena miditra dia mbola vitsivitsy no mividy melo zany fa hoe mbola ela dia miandro fotoana ny ray aman-dreny. Misy marakaraky ny sekoly ampianarana zanany raha ohatra hoe any an'ilay sekoly ambonimbony qualité ambonimbony reny zany le sekoliny dia arakarak'izay koa mividy amin'ny fitaovana. Ilay ohatra hoe le marika lafo be daholo dia arakarak'izay mividiny fa raha le sekoly tsy dia mividy marika indray izy dia mba moramora. Io moa zany rehefa miakatra ny any am-potony dia tsy maintsy mampiakatra koa izay. Rehefa ohatra hoe miakatra na 200 ny any dia mampiakatra arakarak'izay koa izay. Raha moyenne lafina isan'andro aloha eo amin'ny 4 paquet amin'izao izy mbola tsy dia mandeha zao ny cahier. Jaivina, efa nivoaka tamin'ny volana May lasa teo ny tetandrom-pampianarana ho amin'ny taona 2024 sy 2022. Aharitra 10 volana ny taom-pianarana izay hanomboka ny 7 septambra ho avy izao hatramin'ny 20 ny volana Jona 2022. Lafim-baovao hafa mahazo vanaka miteraka tsy fandriam-pahalemana ny olana fananantany ao amin'ny distrika ny fanadina. Raha ny fitarainana voaraina andritra ny fifanatrihana natao tamin'ny vahoaka. Isan'ny fototra miteraka ny olana ny tandrevaka ataon'ireo mpiasam-panjakana sasany any an-toerana amin'izao fotoan'izao ka atao Andriatsilavo. Novoriana Paibe Maso niaraka tamin'ny chef de service ny lehiben'ny distrika sy ireo mponina ny tao fanadina ka afaka ny tantara mivantana ny olana nosetrain'izy ireo. Isan'ny nivohitra tamin'izany ny olan'ny fampianarana, ny fahasalamana ary indrindra ny resaka tany ka voalaza fa ny commune sy ny distrika no miteraka olana mampiady ny vahoaka amin'io resaka tany io. Ohatra raha ny fitarainana voaray imbetsaka no mandrefy tany ny bifa na ny birao ifoton'ny fananantany ka miteraka tsy fandriam-pahalemana sy atopoko ao ifanadina. Efa indroa ihany koa ny filakevitra kominaly nandray fanapahan-kevitra ka nangataka anoloana ilay tompona andraikitra saingy tsy natambokany izany 3 taona aty aoriana. Rehefa natao zay dia sy mbola sy mivalo hatramin'izao. Zay moa tsy afaka hanino satria personnel miaraka aminay ao dia mampijereo. Fa izay zava-misy mampalahelo ny olona manko satria niatiny ny asategna miasa ao zany dia mba hijerony vahoaka madinika. Tonga izy ireo taraina hoe ty zao mitondra ny dossier. Manaiky zany reo tena misy lesika ho bifa. Misy lesika. Natao hamany olany fananantany any fotony ny bifa fa tsy natao hiteraka olana ka ampijaly ny vahoaka indray. Araka izany, angatana ny lehiben'ny distrika sy ny ben'ny tanàna hijery akaiky mikasika izany hoy ny solombavambahoaka voavidy tao an-toerana. Efa tsisy idiran'ny conseiller intsony io satria efa nanao fanapahan-kevitra zany reo fa ato ny distrika sy ny maire zany sisa manatanteraka anazy ka miangavy anao raha matoa chef district ny fanadina sy ny ben'ny tanàna sy anao lefitrany avokao faran'izay malaky fa tsy adala ny conseiller matoa manapaka efa 2 taona zao mbola tsy tonga amin'ny tokony ho izy ny zavatra ny tapahana. Mino fa mety misy zavatra ny tapahanareo niaraka tamin'io mety efa tonga ao. Manina rio mbola tsy tonga ao. Tsy maintsy ho raisina ny fanapahan-kevitra mikasika ireo tompona andraikitra manao tsindry-azolena ny vahoaka raha ny fanazavana. Ho raisina ihany koa ny fepetra amin'ireo mpampianatra tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy. Anjaran'ny solombavambahoaka no mitondra ny etahitan'ny vahoaka amin'izay tompona andraikitra iantefan'izany tsirairay avy amin'ny mampisolo vava ny vahoaka azy ireo. Avy any fanadina dia hiazo an'Ambositra vetivety nankalazany fa 5 taona ny diocèse n'Ambositra Omaly. Tonga nanotran'izany ny annonce apostolika Monseigneur Thomas Griza, ny solitena ny Papa Ray Masina sy nitondra ny hafany ihany koa. Akaiky anareo ao ary mivavaka ho anareo ny hafatry Papa François tanketsan'ny pretra sy religiosy Ambositra hoy ny fanazavany ka fifaliana ho azy ny fahatongavany tany an-toerana fanampanazavana makasik'izay. Je suis très heureux d'arriver ici à Ambositra après toute la journée de voyage. Ny fa 5 taona ny diocèse hafaliana ho azy koa ny mampita ny fiarabana nataony Ray Masina ho antsika ato anivon'ny diocèse n'Ambositra. Araky ny fahalalany azy
dia ambositra ity ny tanikesa ny religiozy ny pretra ny masera indrindra hatramin'ny eveka maro dia maro no aveto amin'tya diocèse n'ambositra ity ka mahafaly azy ny amangeany an'izany ambositra izany. Lafomba vao hafa fikambanana misa 7 ao amin'ny distrika ny Vohibe no sitraka fitaovana famokarana avy amin'ny tetikasa fandroso fa tsy ny vondrona Europiana vola. Motoculteur mila fitotom-bary sy ny maro hafa no azon'izy ireo nandritra izay tanjona ny fanatsarana ny fari-piainany isa-tokantrano ny fikambanana vidiram-bola ary indrindra ny anitaran'ireo velaran-tany azo volena eto amintsika eto Andriatsilavo. Nanao fangatana ireo tantsaha tamin'ny alalan'ny fikambanana natolotra ny FDA na ny Fonds de Développement Agricole. Nivaly io fangatana natao io ka nitetikasa fandroso izay fa tsy nivondrona Europiana vola no namatsy fitaovana azy ireo. Ny tanjona anay moa amin'izany dia ny fidiram-bola isa-tokantrano, fanatsarana ny fiainan'ny fikambanana, ao ihany koa ny fiakaran'ny vokatra isa-tokantrano, dia ny fampitomboana ny velaran-tany voasa amin'ny alalan'ny fitaovana moderna toy ny kibota. Fikambanana misa 7 no novatsiana fitaovana ka isan'izany ny motoculteur, masinina fitotom-bary, décortiqueur sy dépailleur sy ny sisa. Afaka mangataka avokoa ny fikambanana rehetra ka izay mahafeno ny fepetra no jerena manokana hoy ny eo anivon'ny CSA na ny Centre de Services Agricoles. Fikambanana rehetra ny distrika anatin'ny distrika zany hoe commune rehetra zany dia afaka mangataka fa zay vonona ihany zany hoe zay dossier mahafeno fepetraka tonga aminay zay no entinay any amin'ny mpamatsy vola. Commune firy nahazo teto? Commune 3 zao efatsy zany nahazo. Dia ny commune Vohibe, dia ny commune ny Taramena, Maropaika, dia misy Vongo anankiray. Rehefa mahazo fitaovana manokana compte ny fikambanana ka arotsaka any amin'ny banky ny vola andoavana ny anjara-birikin'izy ireo izay 100% ny tetipidin'ny fitaovana nomena. Afatra napetraka tokony ahay mikojakoja ireo fitaovana ireo ny fikambanana ary tokony ahay fandamina ihany koa amin'ny fampiasana azy ireo. Fikambanana dia natao hiarahina sy hiara-iasa ny adiady satria samy piazo andro ray daholo tsy possible zany fa mahaiza mifanaraka ary zahay dia anara-maso ny fomba fampiasanareo azy hoe iza no mahakolokolo, iza no mahavita mifanaraka mba tsy hisy adiady lava dia anara-maso izahay mba ahafahana ihany koa manolora lalana anareo amin'ny fomba fikolokoloana, tsy maintsy misy fikolokoloana izy io. Vaovao mampalahelo nodimandry maraina teo tetsy amin'ny hôpitaly sy SUGRA Ampefilo ny sekreterany antoko HVM teo aloha Mohamed Rasidy. Nolan'ny folo voalaza fa nahazo azy ka nitarika izao fahafatesany izao tsy ahivany. Ankoatra amin'ny maha-sekretera jeneraly ny antoko HVM azy teo aloha, efa mpanolo-tsaina manoka ny filoha teo aloha Era Joanarmampianina ihany koa ny tenany. Efa filohan'ny filakevim-pitantana ny orinasa Jirama rehefa mpiara-mitantana ny vondrony mpanorama ihany koa. Izy izay vao namony vadiny ray volana latsaka izay ka izao ndosy ny fahafatesany izao ihany koa. Izay ato amin'ny Cool TV FM moa ny fianakaviam-be Cool TV FM tarihany filoha mpanorona sy ny tale jeneraly dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ao anatin'izay. Tontolo ny fanatanjahantena ny farana ny lalao Olympique Etazonia no nahazo medaly betsaka indrindra. Tsy nahafa-po ny vokatra ho an'ny Afrikanina tamin'ity lalao Olympique ity. I Madagasikara manokana izay tsy nahazo medaly nandritra izay Ilarina Soloniaina. Misy 4 ny medaly azon'ny Etazonia izay mametraka azy ho amin'ny laharana voalohany. 70 amin'ireo ny volamena, 720 volafotsy ary 220 varahina. Manaraka azy Chine izay manana medaly volamena mitovy. Saingy ny fitambaran'ireo medaly izay misaraka amin'ny 90 no nametraka azy ho amin'ny laharana faharoa. Misy 520 ny medaly azon'ny zareo Japonais ka ny 20 amin'ireo no volamena. Manaraka azy Australie manana medaly volamena 20 ary la Frantsa nampiatrano no faha-5 nahazo ny medaly volamena 20. Tsy nahafa-po kosa ny vokatra tamin'ity lalao Olympique ity ho an'ny Afrikanina, isan'izany Madagasikara izay tsy nahazo medaly. Andraisantsika lesona ireny hoy ny mpisehatra amin'ny fanatanjahantena. Tsara manamarika aloha fa raha ny Jeux Olympiques ankoatra amin'ny football
zay misy natao hoe équipe olympique fa ny discipline rehetrarehetra dia ny meilleur ny crème-ny discipline any amin'izany firenena zany manao an'izany jeune jeux olympiques zany raha tsy teny fotsiny afa tsy reny ohatra ny taranja basket hitantsika ireny ny équipe ny États-Unis raha resaka tennis de table zany hitantsika ireny ny japonais resaka lomano dia manjaka ny australiana ho antsika ireny zany dia lesona ny atleta lesona ho an'ny mpitatana fédération hoe raha tena ary lesona ihany koa ho an'ny tompona andraikitra ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Lalao avolenta ny lalao olimpika zava-dehibe ihany koa ny fandraisana anjara ao anatin'izany izay tsy mahakasika ny fanatanjahantena ihany fa ny fampahafantarana ny firenena ihany koa. Amin'ny taona 2024 indray ny andiany manaraka ao amin'ny lalao olimpika ka i Los Angeles no ampiatrano azy. Maresaka iraisam-pirenena vetivety mitombatra ireo firenena mangataka ny ampy tsara na mandritra ny fotoana voafetra ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona masa amin'izao fotoana izao farany teo isan'ny namoaka fanambarana iombona ny Frantsa, Allemagne sy Royaume-Uni takina ny ampy tsara na tsy misy atakandro ny ady araka ny voarakitra anatin'ny fanambarana. Eo ihany koa ny famitsoran'ireo takalonaina izay tsy mbola tafavoaka hatramin'ny 7 ny volana Oktobra ny taona 2022. Isan'ireo nitaky ny fampitsarana ny ady eo amin'ny rotonta ihany koa ka iverenana amin'ny fifampiresahana i Egypte, Qatar sy États-Unis. Raha efa nanaiky ny rosona amin'izay ny ataontsika hoe zareo Israeliana nandrasana ny valiteny mazava avy amin'ny vondrona masa amin'izao fotoana izao ny ady any an-toerana izay efa mahery ny 10 volana izao. Izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao hankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.